Ny fikambanana zanak'androy zany eo anatrehany ny toedrara zay miseho indrindrindrindra ny any Atsimo izay azo lazaina fa tra-pasehiranana amin'izao fotoana dia tsy afaka manao tokantrano miono ary nandray andraikitra eo amin'ny fanampiana na koa fanomezana tolo-tanana ho an'ny fitondram-panjakana eo amin'ilay fanaovana tansorika hoentina ho fanampiana ny olona any Atsimo. Ka ny fivoriana androany na ny manifestation izay nikarakaraina androany dia nentina ho fahatsiarovana na koa ho fanampiana an'ireo havana sahirana any Atsimo. Voalohany ny fikambanana zanak'androy nanao ho fihetsiketsehana toy ny ohatrin'ny androany satria ny zavatra natao zany dia nanao fampiriabana tratry ny taona. Kanefa kosa nampanarahana nofokena amin'ny tampihavanana ka ao anatin'io zany no ifanekeny besomaro mba iraidy eo amin'ny fiatrehana an'ireo havana any Atsimo. Ao koa zany ny fanaovana teleton, izany hoe izahay zanak'androy no nandray andraikitra mba amoahana zany fehi-kevitra koa mba entina makeny amin'ireo mpitondra fanjakana na dia efa nisy aza ny ireo fehi-kevitra raika amby roapolo na 21 engagement izay natao niraisina tany Ambovombe izahay iray aman-dreny eto zany dia nanapa-kevitra koa manao hoe mba hany koa mba soso-kevitra ny eto antoerana ireo tandroy mpila ravinahitra maro izay tsy voatery hoe tonga tany Atsimo nefa mahatsapa tena fa manana anjara biriky hoentina ho fampandrosoana ny any antoerana. Zany hoe azo lazaina zany fa voalohany zao ny siny lalonana tontolo zany no karakaraina ny teratany. Zany hoe le avao amin'ilay faritra mihitsy raha ohatra ka ny zanak'androy no niresahana. Hatramin'izay io fikambanana io dia azo lazaina fa hoe natoritory ihany. Ny zanak'androy efa nisy tamin'ny fotoana maro fa tamin'ny 1991 no azo lazaina hoe nahitana azy tamin'ireny fihetsiketsehana na tonga ny ray aman-dreny Latimer Rangers na tonga ny fiandraza na tonga ny ry Receva Patrice nitsangana ka niaro zany ny zony ireo teratany zanak'androy izay mitady fivelomana zany taty amin'ilay faritra sy misy atsika taty. Ka ny zavatra misy amin'izao fotoana zany dia eo anatrehany le zavatra le misy any Atsimo dia sarotra taminay zany no nijery fotsiny ka dia nandray andraikitra le famorina an'ireto ray aman-dreny mba ho atao tansorika zany hoentina miatrika an'ireo havana rehetra mitady vahaolana koa zany ny teratany eto entina hanampiana ny fitondram-panjakana izay sahirana eo amin'ny fiatrehana an'ireo havana any toerana ireo. Zay zany nahatonga anay nanao an'le fihetsiketsehana androany sady fiarabana tratry ny taona izy no koa zany fahatsiarovana sy fanampiana an'ireo kere havana izay any Atsimo. Ny programanay zany dia io manao teleton zany izahay manomboka androany, izany hoe miantso ireo namana na société civile na fitondram-panjakana na organisme internationaux mba jery akaiky ny problema any Atsimo. Izany hoe amin'ny alalany na sehatra maro ny ahafahana manao an'izany na amin'ny alalany ny fandiniana akaiky an'io problème io na amin'ireny séminaire azo atao zany no miorganiser an'izany na amin'ireo fanaovana débat na fanomezana ny fehi-kevitra zany izay mivoaka avy ato amin'ny ireo ray aman-dreny satria ray aman-dreny no mivory ato le fananandray zany le notabilité izay misy avy any Atsimo ka manana fehi-kevitra mikasika an'io fampandrosoana ny any Atsimo. Misy vahaolana hafa avy any ivelany satria raha ny fikambanana zanak'androy izay ataontsika amin'izao zany dia misy partenaire any ivelany zany namana efa nanao école zahay zany Taria Tuliara ao Betsinjaka, aide aux enfants malgaches, association montpelliéraine
izay misy any Montpellier io manampy amin'ireny ankizy izay déscolarisé reny zany na reo vehivavy zay sahirana teraka tsy manambady dia misy école natsangana zany raha tany Tuliara natao dia manao parrainage izy zany ohatran'izay koa na hatrany fianaran-tsoa ao amin'le ankizy sahirana reo zany misy nampino association aide aux enfants malgaches tsy io ihany ny partenaire fa be dia be ny partenaire afaka miara-miasa amin'ny fikambanana zany ary izay indrindra ny antony nahatonga anay nitsangana mba ahafahanay manao appel amin'ireo olona tsara tsikapo na ny fitondram-panjakana izany na koa ireo organisme internationaux na reo teratany izay hitanay fa manampy anay be toy ny ohatrany misy zao anankiray ny SMATP société malgache mikarakara ny plastika io Prala Mianala anisan'ny manampy zany vinahitana amin'ny resaka tantsoroka atao any atsimo misy camion na vivre zany ho alefa any an-tanimora aloha zany amin'ity tapabolana ty alefa nio namana io zany ny SMATP zany any an-tanimora mba entina ho fanampiana an'ireo havana any atsimo izany hoe zahay zany misokatra amin'ireo zay fanampiana rehetra ka mahakasika ny any ambony satria reto ray aman-dreny reto no responsabilisena ireo zany isaky le faritra zay misy azy no micontrôler zay zavatra rehetra atao any atsimo amin'ireny resaka SOS Sud reny manko efa nisy toejavatra ohatran'izany nisy camion 9 na 17 tonga tao Betroka dia tsy hitany nalehany tadiavina nanjavina ho azy teo satria matetika le olona le ampanaovana an'ireny zany dia tsy ampifiry le fanaraha-maso azy ka izay no nahatonga anay zany tsy tonga zao fivoriana zao na izao fanentanana ny be sy maro zao raha tsy efa nisy zany fandiniana akaiky any problème amin'ny fizarana an'le vivre na le fanampiana any an-toerana organisme internationaux ny relance du sud taloha nanao asa maro nametraka an'ireny grenier communautaire villageois zay nentina zany nanampiana an'ireo mpamboly tanan-toerana nisy famatsiana kanefa io relance du sud io rehefa tsy nisy fony le deuxième tranche zany validation ny deuxième tranche zay natao nangatana tamin'ny Union européenne dia mazava ho azy zany dia tsy nisy tsony fanampiana an'ireny tantsaha ireny indrindrandrindra fa ny tany atsimo ka ny zavatra ataonay amin'izao zany dia ny fangatahana eo amin'ireo organisme internationaux reo mba ahafahana manohy ny projet toy ireny zany ary mba ahafahana mangataka indrindraindrindra ny irrigation mba ahafahana mamboly ahafahan'ireo an-tandroy ireo zany miverina amin'ny toerany mamboly ary mamokatra satria mamokatra tokoa ny tany raha raisitsika fotsiny zao ohatra ny ahafahany misy projet anankiray teraka atao anatin'ny relance du sud io izay ataony ray aman-dreny tazy manao any production na huile de ricin na le atratra zany afaka anaovana volo afaka anaovana dobera afaka anaovana sakafo zany io rehefa ohatra ka hoe teny hoe nanampy ny relance du sud tamin'izany fotoana ka nafana nanana production ka ny amin'ny resaka vola hoe vola ohatran'izao ny ilana tsy dia tena le resaka vola no base fa ny projet ahafahana manampy an'ireo havana ny atsimo ireo zany reny no velomina